Akurio. Auvinareu. Akurtonjikyo. Auviu.
itiruli ansikate ateanya bakawaki ine famile siwadinu upe utsaichu Nilakati kiti animujanu malala kawatanonaku isimajamuna pamanatena kaifantisina maninana maninana a famiglia che tirani anzichiate la tirania acabati di famiglie ci vadino tutte insieme giù. Nafanja umana achanya putaza tinasalaga mulifamina fitichiamoja timisitamuja maninana maninana Manatiki Miranuma Swariva like the facility Yamunupani Sejapiti Yo Sejapiti Manatiki Miranuma Swariva like the facility Jamurubani Sejapiti 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 Miarahaba antsika rehetra amin'izao harivarivan'ny andro alahady zao tena miala tsiny miala fony satria vao vitako le décalage adiny indray le famantaranandro mbola raha ny tokony tena izy zany ny heritrerito tsy mbola ajusté dia tokony hoe amin'ny enina aty zany dia amin'ny valo any aminareo ary ialana tsiny variana hijery baolina teo koa Real de Madrid mifona anareo toko ialana tsiny be dia be ka dia faly miarahaba aloha andefa ny tia ity io makomanana dia plastika ndahatra Siga,
Eka, tonga soa aby ianareo a. Fahalalam-pomba manontany. Mbola tsara akory aby atsika. Androany Moi, je veux bien faire un effort pour baisser le chauffage et mettre des pulls. androany tsika dia resaka anankiray momba an'le hoe forum copier-coller, propagandy sy ny karazany. Ary ho gaga indray ny fanohana ny ray aman-dreny Ravalomanana androany hoe hoay. Ianoy e, ho anareo mpanohana ny marika Ravalomanana, atsapanareo tsara hoe ity fandaharana ity dia tsy fandaharan'olona fanatika, fa fandaharana tsy natao ho prozatsy na ho prozaroa. Ary ity fandaharana ity dia miezaka mihitsy manazava ny tena tokony, ny zavatra tokony hazavaina sy ny zavatra tsy maintsy hazavaina. Ary teneniko anareo fa ny fanaovana an'izany dia tena manahirana sady manahirana no mampiasa saina, satria ny tena hienjana dia zao ny niveau intellectuel ny olona tonga eto dia tsy ndao tonga dia tenenina mihitsy hoe tsy n'importe qui e. Ary zay tena anisan'ny reharehako mihitsy zay, satria na ny
olon-dehibe manam-pahaizana, manan-tsaina, tao ny nampianatra ny tena, tao ny mpampianatra mihitsy hoe nampianatra teny amin'ny université, tany amin'ny lycée, de mba miantso hoe matsiaro teny zay fa matsiaro tena eni-boninahitra zay amin'ny fandaharanao satria misy approche éducative foana ary misy zavatra azo entin'ny olona miala avy eo isaky ny manao fandaharana ianao, misaotra betsaka tompo am'zany inona re ny filazana zany, am'zany fisaorana zany ary zany presque fandokafana le izy fa bon des fois je me sens flatté, c'est vrai bien sûr, kanefany c'est aussi une incitation à aller vers l'avant, à améliorer ma ou mes prestations parce que rehefa tena mandinika zany dia tsy manana intérêt mihitsy ahako rehefa tonga eto ka hanao zavatra kitanotano maimaika ary indrindrandrindra diso fikapoka na ara-teknika na araky ny zavatra eken'ny universalisme na ny universalité, araky ny fitombona fiteny azy, appréciation, merci taty. Fa le izy am'teny gasy no tsy haiko anie taty e. De isaorana be dia be anareo zany kanefany a ny tena pression be le izy ho anahy ary kanefa mahafinaritra ahako ihany koa satria za zany tsy afeniko fa tena anisan'ny olona tiako ny mianatra ary tsy maintsy se documenter ianao zany a mba ahafahanao ny mivérifier ny tezinao na synthèse entinao ho velabelarina eto am'tony fandaharana tony. Androany zany tsika tena hifonako satria tena mamadika ny zavatra teknika ho terre à terre sy accessible ho an'ny rehetrarehetra dia anisan'ny exercice sarotra ary tsy afenina fa manahirana farak'izay manahirana izay exercice zay. Dahoary. Zany hoe ho teknika zany tsika rehefa manomboka mitena hoe miditra amy tena votoatiny ny resaka am'zay zany tsika mianakavy. Zavatra sary hitatsika tato ato zany dia manomboka mivoaka tsy miseho lany eny rehetra eny ny mpanao politika amin'ny fihetsiketsehana rehetrarehetra. Reto mpanao politika teneniko reto dia azafady toka ireto amin'ny zay mieritreritra ho candidat aoriana kely ary tsy afenina fa manomboka efa mivoaka sy miseho amin'ny hetsika sy ny fihetsika rehetra izy ireo. Maromaro ny fihetsik'ireo mpanao politika ireo rehefa tena mandinika tsika ary ny fototry ny fandaharana androany dia
mihodinkodina ao anatin'izay le fihetsiketsehana sy ny parady isan-karazany zay. Ny anombohako anazy dia tsy maintsy miainga am'zavatra teo aloha foana tsika mitantara hoe inona ny zavatra nitranga teo aloha kely teo. Raha ela indrindra angambozay ray volana na ray volana sy tapany nisy ny tena flagrant le tany Tuléar e. Bonsoir Elina. Ny tena flagrant de le tany Tuléar le nisy anniversaire nataon'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana tao anatina tanàna zay anazy na privé izay, nifanapaka gâteau ary ihaona amindreo mpiara-mitolona aminy no natao hiara hifety zany fa tsisy hoe andeha hidina an-dalambe. Nisakanana io ary najanona miaramila no nameno ny toerana. Tsy ela akory hidinan'i Antsirabe Andriamatoa Marc Ravalomanana dia tsy in-droa na in-telo no voasava fa farafahakeliny in-efatra mandrapahatonga tany ary nilana vaniny takin'inona zay zavatra nomaniny tany. Ary mila verifiena nareo zay olon'ny Ravalomanana marika filoham-pirenena teo aloha zay mihaino eto hoe confirmé hoe na diso na marina ity teniko ty hoe raha tsy diso tsy azo hidirana ihany koa ary anaovana fihetsiketsehana ihany koa ny Macron. Zany hoe misy mari-drefy manavaka na manilika am'zavatra atao amin'ny fiainam-pirenena. Ary izay indrindra satria tokony ho fantatrareo ny antom-pisian'ity fandaharana ity dia anisany miady am'zany atao hoe injustice zany ary anisany tsy manaiky ary mandà marindrano ny fisian'ny hoe gropin'olona manana privilège na omena privilège tsotra zao kanefany samy miaina ambanin'ny lalàna. Misy olona nefany karazan'olona miaina ambonin'ny lalàna. Tsy maintsy hazavaina zay zavatra hoe nisy ny zavatra nitranga zany tamin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana. N'aiza n'aiza liany de tsy maintsy savaina izy, sachant que na inona lazaina tsisy ady hevitra ny maha filoham-pirenena taloha any Marc Ravalomanana. Tsisy ady hevitra zay. Ny fisavanan'zany olona zany dia mila fitandremana. Na hoaiza izy na hoaiza surtout
ao anatin'ny tena hoe droit-ny izy. Ary voafaritsy ny ita izy teo ny constitution, ny ahafahany mandehandeha mivezivezy ao anatin'ny Madagasikara ary na mivoaka na miditra ao Madagasikara koa dia anisany mbola tsy azonao ferana amin'izany izy tant que mbola tsisy crime kometiavany par rapport amin'izany. Zany hoe tena le droit fondamental an'le olona mihitsy zany, raha olona normal fotsiny de mety azo ekena ihany. Fa ny tena gravy dia ancien président. Eo zany le zavatra miseho. Manangon'olona, manao revendication, manao fivoriana, manao anniversaire. Ny farany ngambany na ho any amin'ny toilette ary Andriamatoa Marc Ravalomanana de mety ho sakanana. Manahirana zany a. Sary hitantsika menakavy vao omaly de fa ao anaty pré-campagne tanteraka ary mandroy route principale ao anatina ville tanàna anankiray, manembatsembana ny circulation, tsisy autorisation, ny lalana nandalovany Andriamatoa nandalovany Andriamatoa Ajo Andriananarivelo sy ireo mpanohana azy. Tsisy fitenenana anakely ohatran'iny aza. Ny saisiran'ny tompon'andraikitra hoe sao de mba tsy mety zao. Tsisy mesure ni verbal ni sur terrain. Bon, ok raha rehefa ohatr'izany, droit-ny vahoaka koa ny mahalala, indrindrindrindra i Marc Ravalomanana manana ny mpanohana azy koa, ary ngy Ravalomanana koa mieritreritra ninona hevitro momba Marc Ravalomanana. Na tiako izy na tsy tiako izy, tsy hany mihitsy no ahafahana manakana ny milaza ny zavatra marina zay tsy maintsy lazaina. Ary zay mihitsy no mahatonga an'ity fandaharana ity hoe tsisy sponsor. Satria raha misy sponsor ity fandaharana ity de voafaritry ny sponsor iny nga Fleury Rakotomalala de tsy afaka manitsinitsy na miteny any Zatsy na miteny any Zaro. Eo zany no mahasamihafa ny hoe ary en plus raha ohatra koa nga ity fandaharana ity na nga Fleury Rakotomalala mieritreritra fa hiditra ao anaty gouvernement na hiditra any anatina structure étatique dans l'immédiat ou après dia fauché avy hatrany ary biaisé, pour ne pas dire misy côté partiel ny fandaharana. Ka eo azagagy anareo mpomban'ny nga Marc Ravalomanana hoe oay, to miaro any Marc Ravalomanana indray izany, c'est tout simplement par bon sens, SENS. Rehefa manana an'izay ianao ary indrindrindrindra ianao en cohérence par rapport amin'ny cause arovanao na ny valeur arovanao dia obligé anao matsiaro tena ianao hoe tohana
ary tsy maintsy miteny ianao zay le etika sy karazana auto déontologie ao anatin'le izy hoe tsy mijery ny tsirariny, mijery ny tsirariny manjo ny hafa. Tsy rariny kosa angamba raha ohatra hoe iny misy olona anankiray iry tonga de efa manao pré-campagne mandeha le cortège lavabe, izy no misalia olona ohatran'izao fa tsy ny olona misalia azy, à peine misy olona 2 na 3 mitehaka azy, c'est vraiment ridicule. À la différence d'un Marc Ravalomanana, autorisation izy manao an'ireny tonga any Antsirabe ohatra na tonga any Tamatave na Majunga de ho hitanao fa irohatra ny vahoaka mitsena azy. Satria inona ny antony? Ny malagasy dans la psychologie sociale malgache ary ny olona rehetra mihitsy ny ankabeazan'ny olona eto ambonin'ny tany dia toujours du côté des faibles, pour ne pas dire des victimes. Raha vao victimisena le olona de miaraka amin'iny izy. Takan'izany anie Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny voalohany anie tsy norarahin'ny olona ny tolony 2009 fa rehefa mafy loatra ny fanenjehana natao i Andry Rajoelina dia anisan'ny tsy mivadika ny olona ary mora kokoa no naka ny tafika tamin'ny olona zay sponsorisé an'izany. Kanefany na izany na tsy izany tena tsy mety zany hoe misy lalàna mifehy hafa fa mamela ny hafa hanao zay ataony. Tsy mety kosa zany amiko na inona fitiavako na hoe tsy fitiavako any Marc Ravalomanana am'fomba nitantanany ny firenena na am'fomba fitantanany ihany koa amin'ny fanoherana am'zao fotoana zao. Tsisy idiran'ny fitiavana zany, tsisy idiran'ny empathie zany fa les faits sont là. À partir du moment ianao zany manao abus am'tony fandaharany tony dia avy zay amin'ny angady sy ny alina hoe sao de mba tsy mety kosa zany, efa ni-avertir aho, sao de mba tsy mety kosa zao e. Dia fantatro ny antony tsy ahafahan'le fitondram-panjakana miteny. Ary io no tena gravy satria raha vao miteny le fitondram-panjakana dia mamoaka ny une partie ny vérité. Indrindra ny déroulement amin'ny fifidianana tamin'ny 2018, 2019 Andriamatoa Ajo. Maro loatra ny secret fantatry Ajo Andriana Anarivelo ho an'ireo mpitondra na ny filoham-pirenena na ny manodidina azy ary izay zavadray no tena atahorana. Satria raha vao mipoaka zay na ny fomba fitantanana ny raharaha na ny fomba fampitondrana tao anatin'ny fanapahana ny raharaha, fomba fampitondrana ny tondrana ny firenena dia sûr et certain fa manana secret d'état tsy azo ivarozana Andriamatoa Ajo. Eo zany le problème ary eo le zavatra mitranga. Ravalomanana Marc tsy de karazan'ny olona andeha hoe marina fa manana ny didohany le rangahy. Fa rehefa hitany hoe andeha hiady am'le mpitandro ny filaminana izy no ny tsy rariny dia mijanona izy. Remarqueo tsara anie, mahalala fomba tsara izy, manaja tsara ireto mpitandro filaminana izy. Zany hoe hitanao zany ny fomba fandraisan'ny Marc Ravalomanana an'ireto mpitandro filaminana. Fantany tsara hoe
Tsy reto ny fahavaloko, tsy reto ny fahavalon'ny vahoaka, fa misy olona any ambadika any mibaiko an'le izy. À la différence nga ajo, zay tonga de tsy afianina fa tena hoe samy miresaka jilamboto hoe, ialana tsiny be deaibe, samy miresaka jilamboto io. Ialà indray raha vao miteny eo de avokako ny secret-n'lahy. Any io zavatra io. Ialà raha vao mikôzy amiko eo hoe zao de avokako ny secret-n'lahy. Zay le fandehan'io zavatra io ary gravy rehefa tonga am'zay le raharaham-pirenena. Ao anatin'izay koa no anatin'ny gouvernemanta, na ao anatin'ny fitondrana fotsiny zao, misy ny manao tsy mety, tsy miteny hoe manao ratsy, tsy anjarako miteny an'izy hoe ratsy na tsara, fa andao tenenina fotsiny amin'ny fomba tsotra hoe tsy mety, sady tsy miakatra fitsarana, no tsisy ankety, no tsisy poursuite. Manahirana zany a. Araky ny teneniko hoe ao anatin'io fitondrana io efa misy bombe à retardement entre an-jareo samby zareo. Sarotra ny miady amin'ny mpanao gazety aho satria ny antony de zao. Inona mahatonga an'zay resako zay? Ny mpanao gazety dia indrindrandrindra ny mpanao gazety neutre ohatrany non, neutre zany tsy misy zany fa ndao teneny hoe impartial. Misy fotoana ndraindray tehitran'ny olona hoe mandoka nga Andry Rajoelina, inona koa mamefa solution azy a, tezitran'ny olona. Kanefany zay le tafidy am'le impartial le fandarana rehefa tsy mety de tsy maintsy tenenina. Indrindrandrindra fa notenenina hoe fa ahoana kosa zao, sao de mba tsy mety kosa zao, de tsisy réaction na virgule kely ohatran'iny ara. Eo no mahatonga an'le fisian'le zavatra hoe tsy mety, ary nahatonga anahy ahafahako mi-conclure izay point zay de hoe manomboka zao zany, satria misy hoy ny lalan'izay hoe jurisprudence, manomboka zao zany mba tena tsy rariny kosa, averiko fanindroana, mba tena tsy rariny kosa, raha ohatra tonga any Antsirabe Ravalo, manana marika, ka manao cortège miaraka am'le inona moa filazan'ireny le ohatran'ny taty ninahako zay manko taty liva, inona filazany ohatran'le voninkazo atao amin'ny ohatran'ny nataony ajo iny e, adinoko. Miaraka amin'ny olony, izy koa manana merany, manana ny députeny izy, afaka manao an'zany izy any ao Antananarivo. Satria raha nataon'ny olona tany Antsirabe, tany amin'ny toerana nanaovany azy iny, tsisy autorisation, azon'ny Marc Ravalomanana, azon'ny Gahery Rajaonarimampianina, satria ho avy any Madagasikara koa izy certainement, bientôt, azon'ny Andry Rajoelina tao, ihany koa, tsisy mpanakana, satria rehefa tsy nisakanana Andriamatoa, ajo Andriana Anarivelo, azon'ny Cité-ny atao koa, tsy any Madagasikara koa izy am'izao fotoana zao raha tsy diso raha tsy efa tonga. Hitanao le voninkazo le bienvenue ny taty, bienvenue le olona de asiana an'le voninkazo iny, de azony Cité-ny koa natao zany hoe tia. De mety hiteny nareo hoe efa nanao izy tany Toliara. Oui, efa nanao izy fa un an passé zay. Tiako tenenina zany de zao hoe n'iza zany te hanao ohatran'ireny de afaka manao am'izao fotoana zao. Eno tsara zany teniko zany a, afaka manao ianao satria misy arahan'ny lalàna hoe tsy azo atao
ny mitandahatra, manao cortège, manana formana, mamofopofona hetsika politika, mamofopofona hetsika propagandy, de fa azo atao teny zao, te ho an'ny manakary ianao, tianao tsenan'ny vahoaka ianao, tonga de fa miparady ianao, azonao atao zany. Te ho eo an-dravoahangy ianao, miala avy any Faravohatra, tonga de fampianonao klaksona miaraka amin'ny tômôbilina roapolo cortège, azo atao. Miala tsiny a, lasa tena république bananière le firenena, ary tena potika le firenena satria misy olona afaka manao, misy olona tsy afaka manao. Mahatonga an'le zavatra manko de zao, andao épargnena ary le filoham-pirenena, fa le tompon'andraikitra tany am'le toerana no namela. Tsy mino aho hoe namela fotsiny am'zao le tompon'andraikitra, raha sanatria izy no nanapa-kevitra tany, fa tsy maintsy misy baika avy any ambony any hoe avela ry zareo anao fa zakanana. Inona ny dikan'izay baiko zay? Hoe avelao izy anao fa zakanana. Manahy aho, manahy aho, ary aingany aka-diso. Sinema fotsiny ty mody miady ty, eo misitaky-ajo, de ny schéma efa vita, deuxième tour, Iadjo sy Andry Rajoelina mifasafasa. De mazava aminareo ny zavatra mitranga, inona no tiako hiaviana, de mahaiza misaina tsara sy mandinika tsara ry vahoaka malagasy, satria ianao variana fotsiny eo amin'ny Facebook eo anao, fa tsy mba mieritreritra anao sy mandinika akory ny zavatra miseho eo am'le firenena, ahoana tokoa moa zany. Ary ny tena problème dia, araky ny lazaiko am'le anabaviko anankiray telo zay hoe, c'est vraiment bien, c'est vraiment dommage, nos politiciens, non seulement ils manquent de vision, ils manquent de pertinence et ils manquent de percutance. C'est ça le problème. Pour moi, je suis désolé, ce n'est qu'une bande de nuls. Quand on n'a pas de vision, on ne peut pas dire qu'on est des politiciens. Quand on n'est pas pertinent, ils ne savent même pas à quel moment ils doivent parler, à quel moment ils doivent se taire, à quel moment ils doivent intervenir. Tsy fantany akory zany ao. Fa manana vy fotsiny hoe zay misy 10 millions, 15 millions disponible andeha hiakatra Real TV. Sady tsy ny time le zavatra teneniny iny, tsy on time. Donc lasa non événement. Leo ny olona mijery an'le izy. Ary izay zavatra zay no transita andehanako any am'le zavatra tianareo atongavana hoe forum copy-coller sy ny karazany. De efa hira anankiray sainto kely tsika, azonareo tsara ny zavatra tiako lazaina am'zay hoe grave, la situation est incertaine. Tsy mazava amiko mihitsy miala tsiny ary fonako raha diso aho. Satria raha izany kosa le schéma, de miala tsiny aho. Fa tena hoe raha misy ny fahatezerana lalina, de tsisy fahatezerana mihoatra an'izany, tokony hiseho hoe efa vita ny schéma. Mbola very le Arfidy Ramanandray be iny. 2017 ny teny hoe le Arfidy anontania izy iny mbola velona izy iny lany vola fotsiny eo
Ary teo anatrehana olona efa jato mahery amin'ny taon'ny Panorama no niteny. Tany amin'ny taona 17 volana juillet 10 jours alohan'ny nanapahako-hevitra hoe hipetraka aty Andafy noho ny fianaran'ny zanako sy ny fianaran'ny vadiko, de namoron'ny olona mpankafy anahy sy mpanaraka anahy. J'ai organisé un cocktail au Panorama avec une grande réunion d'orientation. Je disais exactement en 2017 hoe ninona nataonareo lany vola fotsiny eo, niza candidat eo fa i Andry Rajoelina no lany eo. De nisy olona tena nanangan-tanana 5, 10, 10, 20. Tsy possible zany président zareo fa ny vahoaka, resumeako zany le izy, ny vahoaka tena efa leo an'iny transition iny fa tsy possible zany Andry Rajoelina zany no lany. Tenako tôro nanao ny desideratahany teo zareo de hoy aho. Ny zavatra tsy azonareo tam'zany volana jolay io aho, ny zavatra tsy azonareo 2017, ny zavatra tsy azonareo de zao. Effectivement, la vérité des urnes donnera un résultat, sinon des résultats favorables pour Marc Ravalomanana, mais il ne sera pas élu, il ne sera pas accepté par l'ACC, encore moins par l'armée. Malgré ny présencean'ny Charles sy ny ekipany tery amin'ny télétery, tsy nahoan'ny miaramila ary tsy nahoan'ny ACC. Mbola profo mitohaka amin'ny tenda ny harazavaiko anareo foana ho aho hoe petrahanareo amin'ny plasin'nga Marc Ravalomanana hoe efa fantan'izao fa tsy lany izy. Na manana doute izy de hoentiny eny ve mivadina, de ho alainy baraka eny amason'olona eny. Zany ny zavatra sarobidy amin'ny lehilahy zany. Niara-ny vadiko mihitsy fantatra fa ho velesin'ny lahy ery, tsy entiko eny mihitsy ny vadiko. Efa fantako aho fa faopla be ve ny zavatra nataoko. Azafady tany amin'ny baka. Efa fantatra fa tsy ho afaka. De ndeha hiazakazaka any amin'ny rabe hijery hoe ao ve ny anarako. Tsy ridicule fotsiny. Autant je reste à la maison, voaka hono ny baka de miandry fotsiny hoe arabaina lesy ala afaka. Et là ce sera une surprise. Raha miteny ny olona hoe ato tsy afaka ingam. Ce ne sera plus une surprise pour moi parce que moi-même je sais fa hoe tsy afaka. Nuance amin'le izy dia marina fa Marc Ravalomanana ny lany fa officiellement il ne sera pas, c'est pas lui qui sera le président de Madagascar, ce sera Andry Rajoelina. Ho anareo zay tsy matady krizy, andana manohana ny Andry Rajoelina. Ho anareo zay matady kosa de mipetraha tsara, de mamitsaha mba tsy hisy inony, mba tsy hidiran'andro ao anatin'ny problème. Zay le izy. Donc, raha androany zany ny teny hoe fa j'ai pas la certitude kosa aloha, à la différence tamin'ny 2017, j'ai pas la certitude, mais tout simplement une simulation hoe oreo olona sao de sanatria efa vita an-dralahy schéma, ny ordinateur mora no mampiditra données d'information, manao triage ny données ampidirinao ao anatin'le izy, de au lieu de makany amin'ny Hery Rajaonarimampianina le izy, na Siteny na Marc Ravalomanana de lasany amin'ny Ajo, izy mitsamo iny final. Fakiko batsilany zany satria manahy ahy. Tsy voatery marina ny teniko tonga de teneniko de zao, fa raha sanatria marina, raha tena adversaire marina raha, Andriamatoa Ajo. Fatak'izao ve fa ady vavy de avelako andehanao ery, mioccupé ny arabeako.
C'est un peu mystérieux, hein. C'est un peu douteux. Va-t-on dire? Nefa tsy haiko e. Za angambany efa zatra voadonako koa raha ohatra hoe zay. Tsy hoe zatra voadona vo za matry an'le namako zay hoe problemako ty neo fampianatra tamin'olona aho de zao, ohatra mahita zavatra lohany le zavatra tsy hitan'ny olona foana ho aho. De rehefa mitrangana izy, de eo le olona avy mitaraina ao tsy fantatry le olona nefany za amin'io tezitra ny tenako satria je n'ai pas su convaincre les gens. Ary zay foana le zavatra mitranga. Ny antony itenenako hoe feno ny fepetra hidinan'ny vahoaka eny an-dalambe. De tsy mamaky tsara akory le olona mamaky an'ilay izy hoe feno ny fepetra hidinan'ny vahoaka eny an-dalambe. De inona no valin-dralahy reto le mpanohana amin'ny fanjakana? Ialany an-dafy mahatonga avy alahy aty Madagasikara raha hitarika an'ilay izy e. Voatavo e, zao. Mba vakio tsara rangahy ty le izy hoa hoe feno ny fepetra hidinan'ny vahoaka eny an-dalambe. Misy fitarihana ny vahoaka hidina an-dalambe ve io? Tsy au contraire raha nareo mpanohana amin'ny fanjakana mihitsy no tokony tonga saina hoe sao de marina ty cause-ny cause-ny voatavo ty fa tokony mitandrina tsika. Any hoy le izy. Fampitandremana io hoe il suffit d'un rien. Le risque est énorme. Fa amin'ny fomba ahoana ny fomba itenenako azy aminareo? Je suis désolé, hein. Donc, mifamadika daholo le zavatra tokony andeha mijelony satria efa sur la défensive. Ary rehefa ianao ny sur la défensive zay, de ny partie ao anatin'ny psychologie anao mahalala fa misy zavatra tsy mety nataonao. Malala any an-tany tsy hitako any, matoky anao aho.
Tsara zany miro zany ary misy naman'izay anabavy zay tena maty amin'ny aingany mihitsy. Ary rehefa maty ny aingany moa zany dia nanao karazana hommage zareo dia teo aho vao nanomboka midécouvrir an'ilay ainga satria tsy hafeniko fa tsy tao anatin'ny répertoire musicaliko mihitsy izy ary tsy hafeniko fa tsara ny ainga. Merci monsieur François Vial. Hiditra amin'ilay raharaha manga amin'izay ary tsika marina tokoa fa raha tena adversaire hiajo dia efa ela no nahita problème na mety efa hors-jeu mihitsy aza fa matoa izy sa misehoseho tahaka izao dia tsy misy mampanahy azy satria ny fiarahana dia hanambadika ihany fa ny fanoherana no mody avoaka hitam-bahoaka. Bon, zay zany ilay izy Miangavy moa nareo hoe resahana ny copier-coller, resahana ny ino ty izy teo ny forum. Hiainga amina fanazavana teknika satria za zany tsy te hiditra amin'ilay hoe toteraka daholo ve reny convention
Nilay na tsy nilay le fiseho an'le zavatra tsy hita am'zay satria ny antony de zao: za anisan'ny niady hoe ary nitatatata teto am'ty fandaharana ty hoe dinika ekônômika atao fa zany zao mamaika ny firenena fa tsy fikaonan-doha am-pirenena. Zao raha tsy diso aho toetrany efa mba kandida ho filoham-pirenena ny tenako. Raha tsy diso aho za matoa zany olona mitonatonana, de ohatra hoe tena mitonatonana mihitsy any anao an'zany, de mba misy minimum zany anaty travail na préparation psychologique, mentale, morale, na L fotsiny ny farany na E koa ny farany, intellectuel, relationnel, à travers un réseau, sans que je ne parle de tout ce qui est finance zany. Surtout atao amin'le resaka hoe réseau. Misy zavatra tenenina eto am'ty fandaharana ty, tsy tenenina fotsiny ohatran'izao, fa misy fondement le izy quelque part ho an'ny olona crédule na hoe naïf, satria manko zay le zavatra ho azavaitsika, zay le teknika andehanako amin'ny alalan'ny référence amin'ny antsoina hoe mety titre hoe ny démocratie an'ny naifa na miniminy foana na mora ambakaina, la démocratie des crédules na hoe la démocratie des naïfs. Niady mihitsy ary nitatatata teto hoe fikaonan-doha-pirenena ekônômika sy ny fampandrosoana atao. Indrisy zavatra hafa ny fisehon'le izy avy eo. Ianao zany raha ohatra ianao hoe ho an'ny Tamatavy ny lalana andehanana, tsy fantatra, tsy ahoatra-hoana eo anao, efa tonga amy maivan-tanàna ianao vao tonga saina hoe non, andao tenenina mihitsy hoe à une centaine de kilomètres de Mazanga, ianao vao tonga saina hoe tena tsy ity ny lalana tonga any Tamatavy, fa inona ny tokony ataotsika menakavy? À une centaine de kilomètres de Mazanga, zany hoe herintaona alohan'ny fifidianana io zany. Any vao tonga saina hoe tena tsy le mi objectif ty, fa lasa ty andrefana nositsika raha tokony ho any antsinanana. IEM ny resakitsika niainga tary eto am-PEM-tsika zao. Ndao rangaha foncena ihany any. Mazandrano avadikitsika Tamatavy indray ny anarana. Moramora zany alaitsika ny carte de Madagasikara de Mazanga afindratsika ery ambany ery, lasa hoe eny amin'ny placen'ny Tamatavy, Tamatavy ny avadika tonga ery Mazanga. De tonga ao Tamatavy any tsika satria novaitsika fotsiny ny anarana. Azonareo ve zany zavatra lazaiko zao? Zany hoe efa fantatra zany fa tsy nety le lalana.
fa forsena ihany io. Forseko io. Ny dinika na ny fikaonan-doam-pirenena ho an'ny fampandrosoana dia samy tena ny hevitra zany anaovana an'izany de isaky ny région dia misy dinika daholo aloha hoe inona aby ny zavatra azo ampandrosoana ny région antsika ka hiteraka dynamique de développement pour l'ensemble du pays en cohérence avec la politique de l'État qui se mettra en place à travers les différents paramètres, les différents intervenants économiques. Pour qu'on puisse atteindre une certaine symbiose et harmonie du développement, harmonisation du développement de Madagascar. Zay ny eritseritro. Tsy afeniko. Fa nandeha tany ho any zany zavatra zany. Et les tenenko réseau. Ah, si c'est présenté comme ça, votre idée n'est pas mal. On épouse. C'est une très bonne idée. Zavatra formel ny fampiresahana amin'izany à travers ny réseau. Ialako tsiny tsy fanjakana. Alao hazava tsy fanjakana. Dikan'izany rehefa validé zay par gentleman agreement dia afaka miteny an'ilay izy zany hoe fikaonan-doha économique atao satria izy moa za Fleury Rakotomalala ny andeha ohatra ny orientation na ny recommandation ataon'ny Union européenne ka miteny izy hoe fikaonan-doham-pirenena atao. De Fleury Rakotomalala mentaneta fotsiny hoe fikaonan-doha amin'ny fampandrosoana ary économique any Madagasikara no mety. F'izy koa io bandy io. Na izaho tena koa raha andeha anontany an'izany hoe f'izy moa lalo ty no mitonatona miteny an'izany. Qui tu es face à l'Union européenne? Alefa lay izy io, alefa an'izao. Si c'est présenté de la sorte, c'est le moindre mal, mais c'est aussi un bel avantage pour Madagascar. Une belle opportunité pour Madagascar. Fifampidiniana ara économique, ahafahana manao ny état des lieux, ahafahana mametraka zavatra tena hoe mitombona na ny politique agricole zay hiteraka any amin'ny politique agricole commun paka ozy ny frantsay zay na ny tanora amin'ny toerana misy reny, misy vivier, misy tanora mahay baolina be zay ny sport aza adiny fa miteraka développement koa. Ny tanora no avin'ny Madagasikara. Rehefa mitambatra zany zavatra any dia manome cohérence anankiray ary hevitra avy any amin'ny vahoaka fa tsy nisy mihitsy ny eritreritra an'izany hoe ny angay IEM dia navadika PEM tamatavy ny direction tonga eo avy an-tanàna dia vao tonga saina hoe avy an-tanàna tsika ity fa mbola forsena ihany. Normal ny bailleur de fonds raha tsy nanaraka. Zao lay izy. Ny olona rehetra on a besoin de croire. Si nous croyons en quelque chose, c'est parce que cette chose nous semble vraie. Et souvent, on en est même convaincu.
On a besoin de croire avant. Et minois, l'année en 2023, nous croyons en quelque chose. C'est parce que cette chose nous semble, nous paraît vraie, nous paraît faisable. Et je me donne les moyens de le faire. Vous allez en avoir, ouais. Nos politiciens aussi, ça va que ce postillon. Nos politiciens aussi, hein, ils sont égoïstes, narcissiques. C'est vrai, madame. Tous les politiciens, s'ils ne sont pas égoïstes, s'ils ne sont pas narcissiques, ils ne peuvent pas l'être. Ni politiciens de merci, tout pour ni solution. Alors il faut toujours qu'ils parlent, qu'ils s'expriment de manière à faire plaire. Ils ont un souci. Ils ont cette maladie de, par tous les moyens, je dois me faire plaire. Je dois me faire aimer. Et zainy mahatonga ndraiky mpanao politika reto hoe sasany lasa makany Vaingandrano, Makatsodrano, sasany makany amin'ny makany Jérusalem, sasany makany amin'ny pape, sasany manao zao. C'est parce que c'est une envie, ça vient de leur égoïsme, de leur narcissisme. Et misongadina amin'ny rehetrarehetra dia mamoaka langazy, des mots, des phrases qui donnent attrait à une attirance. Ils se rendent importants. Il faut qu'ils s'émergent du lot, quitte à être ridicules, mais ils y croient. Et c'est là où les politiciens, ils ne savent pas. Parce que c'est une histoire de crédulité réciproque. Les politiciens, ils croient que les gens sont naïfs. Mais c'est faux. Betsaka travaux, le peuple est naïf. C'est complètement faux. Betsaka travaux scientifiques, sociaux, scientifiques, am'izao fotoana zao, manazava fa tsy crédule, tsy naïf ny vahoaka. Teo, entre autres, natonga nanieritseritra hoe mais purée, on vit dans une démocratie des crédules. Il y a ceux qui croient que le peuple est naïf, sinon crédule, mais dans le fond, c'est eux qui sont crédules. C'est-à-dire que ao anatin'ny fiarahamonina zany dia misy karazana fitondran-tena, non, comportement, analyse comportementale zany sy psychosocial no azavaiko aminareo eto. Misy ny humeur-ny vahoaka. Dia mbola mizarazara be dia be io. Na hoe ny fomba firezonen'ny vahoaka, ny fahatezerana, ny fifaliana sy ny rehetrarehetra. Fa zao koa misy ny humeur-ny grand. Anisany nanavaka an'izany voalohany tany amin'ny taona taonjato tany aloha tany. Nanazava zany théorie zany voalohany Andriamatoa Machiavel. Mandeha amin'izany tsika ahafahako tonga ao amin'ilay izy hoe tena dansy zany rangahy. Satria zaho tsy hiditra amin'ilay fanazavana populiste. Je ne suis pas populiste. J'interviens de manière scientifique sur un sujet, même banal, mais il faut que j'intervienne de manière scientifique. Autrement, je ne ferai pas.
Tout le monde, on a besoin de croire en quelque chose. Croire en nous, là c'est moi et moi, croire en quelque chose, on y croit, c'est parce que cela nous paraît, cela nous semble vrai, cela nous paraît faisable, sinon possible. Et ce rêve-là devient, cette croyance nécessite une démarche qui puisse convaincre les uns et les autres. Tout, ni savent dépasser une mesure, on a démesuré ratinarium. Unga ny manazava zany zany resaka crédulité zany de mangalana reo référence nga Gérald Bronner na Brunet. Manao travail scientifique izy amin'io resaka crédulité io na ny hoe démocratie des crédules io. Zany hoe mieritreritra zany reto le mpanao politika reto. Fa naïf le vahoaka. Et c'est tout à fait le contraire. Ary teo mihitsy proof omeko anareo, ary tena proof mitohaka amin'ny tena no omeko anareo de zao. Ny tena moa tsy maintsy manaraka an'ireny événement zay lasa non événement reny. Rehefa mijereko daholo le site rehetra mandefa an'izy direct dia site any TVM mihitsy. Any ny proof publieko any. 50 personnes no nanaraka an'le événement entre guillemets. Site an'ny filoham-pirenena mihitsy 390 personnes au bout de 2 minutes nijereko azy, nidina 380 navokako any daholo zany. Inona ny dikan'izany? De misy miteny ka ny sasany manaraka amin'ny TVM direct andany méga am'zany. De misy miteny hoe feno salle tao. Mais la population malgache ne s'arrête pas am'ireo le hoe mahita télé na hoe feno ny salle. Il y a ceux qui sont en dehors de Madagascar, en dehors de Tana. Misy ny olona alony mijery an'le izy eo ambony fandrinany amin'ny telefôniny. Toy izay le hiaraka amin'ny dada sy mama andeha hijery an'le izy, ary dada sy mama koa tsy voatery ho tia an'iny. Na ny ankizy koa tsy voatery ho tia an'le izy amin'ny télé. Makaleo ry dada comme un neveu de 10 ans. Vous n'êtes pas fatigué de regarder ça? Changez. 50 personnes dans les TVM. C'est là où moi je me suis dit, ary nanao pub de tena niezaka mihitsy niary hoe mba tena tsy responsable kosa tsika malagasy mba manaraka ny raharaham-pirenena fa de modinareo tsy hita ve reto ny raharaham-pirenena. Zany indray voaopa atao anatin'le réseau fa tsy fantatry le olona hoe manao sondage hoe à quel niveau les gens ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Io zany l'izy tsy fantatry le olona hoe sondage anie ty zavatra ataoko ty, ahafahako malala ny ressenti an'le olona hoe qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Avy eo anao avec le recul vita le zavatra rehetrarehetra tena tsy lazaiko aminareo marimarina fa anisan'ny nahatarako satria reraka efa amin'ny 4 maraina 5 maraina vao tafatory satria manao analyse an'le psychologique ny sociologie an'le réaction an'le olona. Et c'est là où j'ai conclu
Parce que j'ai dû appeler des gens. Et ça nécessite des dépenses à tout. Satria ny zavatra ohatrany dia karazana recherche. Dans la communication, et c'est ça que les gens qui sont dans la communication de notre président, et moi je disais à des amis, il me fait pitié. Mampalahelo ahy le rio. Mampalahelo ahy izy ao satria izy mieritreritra hoe tena grand le zavatra ataony nefany ça n'a attiré, on va dire, tena manitatra be am'zany atao 50 000 personnes. Mais même pas, je peux vous assurer. Dans la communication, il y a toujours une problématique de confiance. Il y a toujours une problématique de confiance. Du côté de l'émetteur, de l'info. De l'autre, du côté de celui qui reçoit. De l'émetteur et de celui qui reçoit. Là, il faut être réaliste, pragmatique, parce que ny information miainga zany dia ary teo no nadiso an'le zavatra. Ary izay no nahatonga ny Banque mondiale sy ny FMI sy ny bailleurs de fonds niataka an'le satria ny s'approprie an'le zavatra ho atao le filoham-pirenena ary tena tonga dia nimazony mihitsy napetrany tao amin'ny alalan'le PEM. Eto antsika tsy miteny hoe ratsy VDPM sa mety VDPM fa efa tonga tany maivan-tanàna le IEM dia novama PEM zay vao hoe tsy antsika fa any Tamatavy dia mbola forcena hoe hovay Tamatavy raha angaha le Manjanga. Tsika zany efa tsy miadevitra amin'izay intsony. De l'émetteur à celui qui reçoit l'information. C'est qui l'émetteur? C'est la présidence de la République. C'est le gouvernement, nos gouvernants actuels. Où est-ce qu'ils en ont actuellement par rapport à leur popularité? Ambany dia ambany. Azafaka zay avy eo. Ambany dia ambany satria raha ohatra fotsiny zao hoe dia be nareo nizarako an'izany. Ny taux de popularité amin'ny filoham-pirenena amintsika amin'ny teny zao dia latsaky ny 5.000 isan-jato. Pour ne pas dire hoe tena any amin'ny 10 isan-jato fotsiny angambany ary. Lasany hoe asa aloha fa ohatrany mety ho tezitra eo nareo fa tsy maintsy lazaiko satria nareo masika ny fitiavako anareo ozy izy le hira teo. Tena miala tsiny fa tsy maintsy lazaina satria ny vahoaka koa te halala hoe mais de quoi ça parle voatavo ozy nareo filazanareo azay. Afahanareo koa micorriger ny tiranareo. Il y a à peu près 4 heures de cela. Satria le filoham-pirenena ny tena nametraka an'le imaziny ao anatin'le PEM sy le événement mihitsy dia tonga dia tsy maintsy le filoham-pirenena zany no resahana. Alefa ny sondage zany à peu près 4 heures de cela. À record ty. Autant pour la nationalité, c'est ataon'ny député iny. Fa tena lazaiko anareo fa ao anatin'ny adiny iray fotsiny. Adiny iray fotsiny. Tonga dia nahatratra 1091 ny olona namaly ary ny olona nahita an'le publication ary nijery à peu près any amin'ny 11 000 adiny iray. Tsika amin'ny teny zao efa mahatratra any amin'ny 2800 ny olona namaly an'le sondage. Tsy miditra amin'le girafe aho anandra. Zany efa tsy lazaina intsony zany. Ça c'est resaky ny Facebook zany.
ny olona ny tena fanontaniana dia mila miala ve ny filoham-pirenena. Da anaty commentaire ianao afaka mamaly, afaka mi-soutenir ny zavatra nifidinao. Ny safidy de tsy natao voalohany amin'ny fanaovana ino ty izy teo, fanaovana sondage tahaka nytony de zay tianao hoe mba ny priorisena zany no atao aloha fa ny atao secondaire tena hoe ataonao tena hoe tena aty ambany mihitsy zany mba tsy hitontona an'le olona aty am'le eny de ny tsino ataonao visible voalohany. Fa allez voir. De misy hoe tsy manan-kevitra. Mbola afaka miparticiper nareo a. D'ici 2 jours io vao tapitra, 3 jours. Mila miala ve ny filoham-pirenena? Tsia, 10 isan-jato. 10 isan-jato. Mila miala ve ny filoham-pirenena? Eny, 5,20 isan-jato. Tsy manan-kevitra, 4 isan-jato. Zany hoe, c'est lui, dans la communication, il y a toujours une problématique de confiance. Zany hoe raha mandefa communication zany ianao, dia na iza mandefa an'io, tsy maintsy mipetraka foana en confiance hoe on a toujours tendance à vérifier ce qu'on croit, mais on ne vérifie jamais. Hozy izy ny teknika amin'ny zavatra hoe convaincre ny olona. Là où on est convaincu, on ne vérifie pas. Azonareo zany e. Rehefa misy zavatra maha-convaincu ny olona de tsy mivérifie izy. Ary tena zay mihitsy le izy. Fa zao, ity zavatra ity, dans une communication, il y a toujours une problématique de confiance. Vérifier ny olona. Le côté de l'émetteur, ils ne sont pas populaires. Ils font ninina lazaina dia misy ny tsy fampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny entina. Tsy mahatoky mpitondra ny entina. Zany hoe ny vahoaka tsy mahatoky mpitondra. De efa tonga amin'le phase-n'le hoe ninina lazain'lay eo. De fa manginy zay sy milamina fa miandriky ny fotoana. Zany hoe ny information alefan'ny mpitondra zany de tena mila fitandremana mafy. Satria le vahoaka mandray azy efa mikaikina, efa mikombona ohatran'ny huître. Azonareo zany, efa mikombona ohatran'ny huître le vahoaka. Ka eo zany zavatra tokony ho fantatritsika de zao. Tsy misy zany hoe vahoaka endry zany. Fa ozy ny terme technique amin'inga Gérald Bronner hoe, je cite, les passions populaires tirent leur autorité des émotions plus que de la raison. Zany hoe ninina zany raison pertinente mitondra développement mitondra zao hoe ataon'le fitondrana. De ny émotion no mitondra an'io hoe non, tsy émeu. Tsy manana émotion positive fa émotion de dégoût, à la limite no zay mahatonga an'izy azavainga azy ralina mihitsy hoe passion populaire hozy izy le izy, zany hoe émotion de dégoût na de déception no any am'le vahoaka eo mahatonga an'izy hoe 50 fotsiny ny follower de mba rariny ve le olona. Fleury Rakotomalala, c'est un minable qui se veut être intellectuel, qui se veut être journaliste, mais il arrive à regrouper à peu près 150 personnes. Plus que le président, il a fait. C'est parce que l'émetteur de l'information timide, l'émetteur de l'événement, efa tsy ao anatin'le émotion positive
par la passion, par la passion populaire. De là où tout reste indéfinissable, tout reste invisible, insaisissable. Mais le peuple a toujours raison. Il a système et sa colère est toujours juste. Azadim, les passions populaires tirent leurs émotions, non, tirent leur autorité des émotions plus que de la raison. Le peuple a toujours raison et sa colère est juste. Nadeo anaty fahadsono tenenina manko hoe feno ny fepetra tsy zany intsony zao fa manjary mikorotana vao maika tsika mianakavy me mafiady vao maika tsika tafiditra anatin'ny problème raha misy an'izany mais non, le peuple a toujours raison et sa colère en est pour autant. Là encore, il n'est pas de peuple sage. Il ne faut pas croire à la sagesse des foules. Là encore, l'intelligence collective, très à la mode, est réelle pour certaines tâches qui nécessitent la coopération de nombreuses personnes. Mais le peuple a toujours raison, sa colère est toujours juste. Azadim zay. Dia eo no manomboka manifester amin'izay le vahoaka zany hoe non, ialà indray ninona izay teneninao, miala tsiny tompoko fa izay no tenin'ny vahoaka dia tsy mety aminay. Efa tsy mipaso tsony 50e manaraka eo, c'est parce qu'il y a des gens comme Fleury qui sont professionnels qui doivent suivre. Ary ny tena mahagravy an'izy dia zao, rehefa tonga ry amin'ny Facebook, et c'est ça la démocratie des crédules, manoratra amin'izay foana. Pourquoi? Parce que cette histoire de démocratie des crédules, en fait, est passée de droit universel de l'homme au droit individuel de chacun. Ary zay mahatonga ny hoe raha misy olona milaza marina par la liberté d'expression aty andafy ka misy olona mitory sarotra amin'ny fitsarana mihitsy matetika ny manome rariny ny mpitory ka mandiso ny toriana fa raha sanatria resy le toriana zay nanao an'le filazana marina amin'ny vahoaka dia zavatra symbolika no ataony fitsarana sisa satria ny antony maro samihafa. De là vient l'expression Enucharti. J'ai le droit de savoir, et c'est ce que je fais actuellement, le peuple a le droit de savoir, j'ai le droit de dire, j'ai le droit de dire, autant pour le peuple, j'ai le droit de décider. Je peux décider de mon avenir. Et surtout le peuple. Le peuple a toujours raison, sa colère est toujours juste, et c'est toujours le peuple qui décide. Et c'est là où l'opinion faut vérifier. Mais avec attention à la vie de l'opinion. Parce que c'est l'opinion qui détient la vérité. Derrière l'opinion se cache le peuple, pour ne pas dire le vahoaka. Grave zany, hein? Ary tsy azony tsy manatsaina zany. Ny olona manao communication zany, communication stratégique, ne doit pas être un communicateur d'information, mizaha information fotsiny, tsy communication stratégique zany. Normal be, raha reny ny zavatra tany amin'ny CCI, normal be raha tsy niteraka ininona akory le izy tamin'ny vahoaka satria il y a une mauvais choix stratégique de la communication
mauvais choix stratégiques des matières, sinon des éléments composants l'événement. Tokony miainga tany amin'ny région aloha mba misy zavatra mirassemble fa tsy hoe tonga de arỳ ambony ery le izy miainga de hoe zany no raha mianara pem io tonga de azavaiko manko le deuxième point zao dia hoy ianao hoe les mauvaises stratégies an'lekoma zany de rehefa tapaka kely le aniko teo l'opinion vaut vérité. Zay le teneniko hoe en fait les démocraties des crédules zany raha ohatra anao miteny an'izay fotsiny ohatrany hoe inona koa zany tenenin'lery zany terme vaovao anay zany non recherche scientifique tena in-time io am'zao fotoana zao vao nivoaka tamy 2021 zany sangan'asy zany tiako nareo miseho référencé an'zany lava aloha le izy ary tsy afeniko fa voaterina anao révision mihitsy ny tena anao an'zany fa ny tiako tenenina aminareo hoe le peuple a toujours raison et sa colère est toujours juste. Lohan'ny de efa hira kely isan'ny kely mbola tohizantsika io fa tsy hoe hijanona eo akory sainto kely satria misotro rano kely e. Tao. Vous avez... Za miala, za taitra. Afaka miréagir nareo mba ahafahako maka référence hoe aiza ny tsy mazava anareo satria afaka manontany koa nareo a dahoary a.
Joka yanjiachani na mafiasa ni tena Fufenu tukisikino achani Awadi sanyano visani Umafiri visani Tena luna sayante na Zany hoe araky le tianiko teo hoe isika zany on a toujours besoin de croire en quelque chose et surtout par rapport à nos rêves zany. Et on croit que c'est possible. Ça nous paraît possible. Araky le niteneniko teo hoe misy candidat zao de mandeha ary de mieritseritsy izy hoe de ils arrivent même à mentir hoe tsodrano avy amin'Andriamanitra de niseho tamiko Andriamanitra fa zaho hono le futur. Misy olona manko ty an-trano hoe raha ve tena mieritseritra fa lany ialahy. De reny zany le tena fisehoan'le on a besoin de croire. Et le problème des politiciens, na aiza eto ambony tany ils ont besoin d'être aimés. Ils ont besoin d'attirer, d'être l'objet, c'est-à-dire le centre de la terre. C'est ce genre de nombrilisme. À la seule différence hoe au moins ny ety an-tafo zany mba mahatsapa hoe tsy mipasoko izy ty, raha zao ny fomba hitondrako azy. Mihaino mpanolontsaina izy, mihaino fa na de ny opposition ary. Zao zavatra teneniko zao anie raha tena mandinika tsy opposition fa plutôt pour la construction seulement ao anatin'izay le humeur ao anatin'ny société zay, ao anatin'ny socioloziana vahoaka zay dia misy ny humeuran'ny vahoaka, misy ny humeuran'ny grand. De ny grand a toujours tendance à avoir raison. De eo le problématika mipetraka satria mipetraka le problème na confiance. Et c'est de là où Ndiaye Gérard lany teny hoe toute croyance aux izy et pour celui qui la professe toujours vrai. Toute croyance pour celui qui la professe est toujours vrai. Or les croyances teneninay tsy le finoanan'Andriamanitra. Fa il peut aussi s'adresser à nos politiciens parce qu'on parle de démocratie de crédule, c'est-à-dire rehetra le olona naïf zay mieritreritra hoe azony ambakaina fotsiny ny vahoaka ary zany zava-drany tena teneniko anareo fa phénomène mitranga depuis une trentaine d'années, quarantaine d'années. Rehefa mivoatra ny fomba la manière de percevoir les faits pour le peuple zany. Manomboka mipetraka le filazany azy ato hoe ohatran'ny karazana logarithme mipetraka automatique ao anatin'ny sainao, karazana modem, karazana ino izy teo programmation
C'est grâce à l'internet. Manana esprit d'analyse poussé nul. À la seule différence, oui, quand on est convaincu, on ne vérifie pas les informations. Enfin, quand on a la certitude, on ne vérifie pas. On a toujours tendance à vérifier ce que l'on sait déjà plutôt que de remettre en question les certitudes, ces certitudes. Des ions problèmes antifitonanti. Tellement ils sont sûrs, tellement ils sont dans leur ego, tellement ils sont dans le nombrilisme et l'égoïsme, narcissisme. Et tu vérifies à coulisses de web, base élémentaire en la communication, la communication dépend de celui qui l'émet, EMET, et celui qui le reçoit. Ils en ont demandé l'information crédible, oui, c'est crédible. Dia, sama malemzay tsika amin'izao fotoana izao, borofo tsy tonga tao amin'ny banque mondiale, tsy tonga ny FMI, tsy tonga ny PTP zany partenaire technique, tsy tonga ny pays ami an'i Madagasikara. Fa teatra ny tao. Na izara menatra hoe PDG ana société le "Antsoina ranona miakatra ety amin'ny alitara manao siny." Tsy miresaka akory aho zany hoe zany mot io zany hoe ça n'engage personne. Au contraire, ça engage l'État. Fa zany ansena nanao siny an'iny, tsy engagé mihitsy parce que de là je vois qu'ils ne sont pas professionnels ces gens-là. En fait, j'étais là pour être manipulé par rapport à la propagande de monsieur. Et demain, ce sera quoi? Ça veut dire que lui, si lui, il fait ça, son pouvoir est en train de vaciller. Il est en perte de notoriété, pour ne pas dire popularité. Et moi, je suis invité là, c'est un guet-apens. À la limite, zany raha ohatra manao analyse ianao hoe tonga de manao mot itsika, tonga de manao mot itsika. C'est quoi votre intention? Je voudrais inviter à investir dans le solaire. Ah, ok. Bon, on fait un MOU. C'est quoi le nom de votre société? Un petit secrétaire d'Atabena. Mivoaka ny Brown Panjakana, ny cachet, nefa zany araky ny lalàna, tsy azo atao zany. Raha ohatra ianao zao makao amin'ny assemblée nationale aty a France, tsy azonao atao mihitsy mitondra ny dossier amin'ny assemblée, dossier amin'ny fanjakana, mivoaka ny assemblée. Savaina ianao. Tsy maintsy mijanona amin'ny birao ny assemblée, ny dossier amin'ny assemblée, ny dossier amin'ny fanjakana. Na mbola en cours na efa décidé. D'autant plus ny casier am-panjakana zany. Na hoe satria tsisy siny fotsiny nataon-drahalahy na tsisy tomboka zany le casier. Aiza mivoaka les résultats an'le hoe le peuple n'est pas naïf. Ahafahanareo mahalala azy any fifidianana. Personne n'a jamais su. Personne n'a jamais effectué l'analyse thématique, problématique de ce taux d'absence, de ce taux de non-participation du peuple amin'ny resaka élection présidentielle, législative, communale. Communale zany nefa proximité zany. Donc on a toujours des gens mal élus. Mais pourquoi? C'est à cause de cette démocratie des crédules. Le peuple, il en a marre d'être considéré comme des crédules, comme des nuls, comme des naïfs. Zavatra hafa ny narotra ny tao anaty urne. De lazainao fa ianona ny lany rehefa avy eo. Tsy le olona fidiny, efa fantany io hoe tsy maintsy angala bato reto.
Ianona ihany ny lany eo fa alohatsika mijanona. Miandry ketrotohana fotsiny izy, à quel moment ça? À quel moment ny tonga ny explosion sociale, tonga mitambatra. Ozy le anabaviko zay hoe, mais le problème de notre peuple any ozy izy, on n'est pas solidaire. De ozy ihany amaly azy hoe, seules les émotions, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, c'est-à-dire la colère du peuple, seules les émotions réunissent et rassemblent le peuple. Izy tafavoaka ny Barea, tafakatra quart de finale ohatran'izany, ça provoque de l'émotion positive. Parce qu'il y a le patriotisme, le nationalisme fier d'être malgache, zany nenay. C'est un exploit. De voaky eny an-dalambe daholo ny vahoaka. Ho avy fotoana goty anankiray, phrase ray, fihetsika ray, tonga de midina daholo ny vahoaka, émotion de colère. Et le problème, c'est que rehefa nataoko ny analyse, zay natonga nanonteny anareo hoe jusqu'hatramin'ny 5 maraina manao analyse. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans la tête, dans la philosophie, dans la psychologie, même actuelle du peuple? Qu'est-ce qu'il pense? De tsy gaga eto, raha misy olona manoratra, sy vakiko mihitsy misoratra lerana manato hoe fany politika malagasy kosa miala tsiny fa tena mampanopa. Fleurette Cobel. Mila nanarana izy satria matahotra izy. Fleurette Cobel. Fany politika malagasy kosa tena mampanopa. De misy koa ato manoratra hoe olona vorosaina ve no manoratra hoe, no miteny hoe ny girafy sy ny éléphant no mitondra ny fampandrosoana. Zany hoe sans compter ny vakiko sy ny analyse nataoko alina à travers ny zavatra teneninareo tompoko, dia au lieu que ça, ny zavatra nieritreretina hoe hitondra any amin'ny dynamique na propagande électorale de ametraka an'le flou ery ambony ery. Certes, vous-même, vous êtes convaincu, parce vous êtes convaincu, c'est une réussite. C'est normal, parce que vous avez besoin de croire. Parce que, maintenant que vous avez fait ça, cela vous paraît l'objectif que vous tenteriez d'atteindre, vous paraît possible et faisable. Cela vient de votre crédulité. Mais en face, le peuple n'est pas crédule. Le peuple n'est pas crédule autant que vous ne le pensiez. De eo mihitsy le izy no mitranga zany hoe miala tsiny fa tsy mipasy le izy. Very kely le raisonnement fa misy zavatra tonga saina. Zay manko le problème an'le direct, miazakazaka be le ordinateur ato anatin'ny loha dia tsy maharaka le vava. Fa raha ohatra zao hoe Lalatiana Rakotondrazafy de ny vava indray mandeha aloha noho ny saina. De lasa mivadika zavatra hafa le izy fa heureusement fa tsy izy aloha. De alao manadino hoe very am'le raisonnement de verina moramora aveo toy zay any. Ça y est, ça me revient. Fany politika kosa ozy miala tsiny fa tena mampanopa. De rehefa nataoko zany le synthèse amin'le izy, synthèse globale. En fait, raha nieritseritra le fitondram-panjakana hoe
hitondrany amin'ny zavatra pozitiva ary tiana maranako azy, l'opinion se sentait plutôt et se sent plutôt agressé. Tohana ny vahoaka, pour ne pas dire l'opinion. L'opinion se sent, SENT, agressé. Au point même hoe tena zay manoratra dia tezitra. Mampanompoka ozy le raha namany ity. Jusque hatramin'ny remettre en question hoe vorosaina ve le filoham-pirenena? Tsy hevitry zany tompoko a. Hevitry ny manoratra rehetra zany. J'oserais parler ozy le parier ozy le raha ny alamaty fa raha mbolina radieux ny amin'ny 2023 dia tsy hifankahitanao à Madagasikara. Efa nolazaiko zany. Zavo vadoza. Zao a, inona ny dinamika entin'izany? Ny dinamika entin'izany dia zao, analyse socio, analyse na psychologie sociale ihany. Zao a, misy ny raisonnement par défaut. Possible. Nous, dans l'état actuel des choses, hein, dans l'état actuel des choses, amin'ny zavatra mitrango à Madagascar, possible, et force est de le reconnaître, possible, mety ho lany radieux. Satria raisonnement par défaut zay. Tsy mahita hiantsapazana le olona dia miantsampy any amin'ny radieux izy. Rehefa feno fotsiny Antsonjombe, feno zay lalana andehanany dia motiveny halabato zay. Takan'izany zao androany Antsonjombe, copier-coller, dia efa fantatra hoe izy ny tompony, TV Plus, fantatra ny tanjona atao. Le peuple n'est pas crédule. C'est vous qui êtes crédule. Vous croyez en des trucs bidules. Ça frôle même le ridicule. Vous êtes ridicule. En fait, vous ne savez pas que le peuple rit après vous. Il rigole sous cap. Tena mba mieritreritra antsika vendana mihitsy le bandy reto. Tonga izy satria fety. Dia eo zany le manipulateur manipulé. An'io zavatra io. Fa izao, par raisonnement par défaut. Fa ho avy nefa ny fotoana. Hitan'le vahoaka hoe ty le izy. Ty le tadiavintsika. Ary zay no rôle anay communicateur. Mametraka an'izay cheminement zay hoe ity le izy ry vahoaka amin'ny alalan'ny hevitra maromaro sy ny zavatra maromaro zay tsy azonareo eritreretina fa tsy ho zaraiko eto. Fa lasa hevitry ny vahoaka io. Ary efa tonga izay fotoana izay, tonga am'le point de non retour hoe hita ny vahoaka le olona tediavina. Satria il s'approprie de l'idée comme si c'était les leurs. Raha olona mahay communication stratégique dia mahalala scope amin'izany zavatra teneniko zany. Fa malheureusement non. Raha mbola ka Madagasikara hoe satria la preuve raha any présidence raha ireny kosa aloha miala tsiny lavitra ny afon'ny kitay. Dia zao, rehefa hitan'le vahoaka hoe ity le izy, mandrelatrelatra eny dia miala tsiny aho. Fa raha tsy lany io olona io
rotaka tsy hifankahitana Madagasikara. Ary ny zavatra hitranga raha mipoitra hitan'ny olona 7 volana, 8 bolana, na hoe bientôt io olona io hoe ity le izy. Zavatra hitranga voalohany, betsaka ny olona ao anatin'ny gouvernemanta na miaraka, mahatonga azy betsaka fa tsy hoe ny gouvernemanta rehetra akory hiala daholo. Ny olona ny ankamaroany izay efa misalasala any anatin'ny Mapara sy ny RD-any, fort possible hanaraka an'io olona io na hanaraka an'ireo olona ireo. Ary raha sanatria hoy izany, mety tsy misy akory ny élection en 2023 fa mipoaka mialoha, satria le peuple il en a marre. Le peuple il se sent agressé pratiquement tous les jours. Il ne supporte plus cette histoire de délestage. Il voit les belles voitures, les voitures de luxe, comment ils vivent, les apparatchiks, les privilégiés de ce pouvoir, du pouvoir actuel. Ils noircissent leur horizon comme leur voiture. 4x4 noir, tout blindé ou tout noir, vitré. Tandis qu'à côté, les gens, leurs horizons sont noirs, sont noircis. Par qui? Par les tenants du pouvoir. Par les gens qui sont proches du pouvoir. Par celui qui dirige le pays parce qu'il s'était trompé de direction. Au lieu d'aller à Tamatave, à Miami, il est parti sur Mevatanan et il est en train de forcer encore. Et va se demander les peines. Efa tsisy nanoana hatramin'izay mbola tohizana forcena ihany anaovana simulacre, anaovana théâtre ery ananiny ery, ary zay zany ahoana ny décentralisation. Tsy raina ro no memenona anaty gouvernement hoe tsy zay ny hoe no mitantana ny volana fa any amin'ny présidence ny tapahana seul le izy. Na tsisy engagement possible. C'est pour vous dire, ouais, le ras-le-bol. Peut-être ils sont surpris. Actuellement, mais c'est le cas. C'est un avertissement, prenez vos dispositions. Analyse. Io zany teneniko hoe par défaut raha tsy misy zay ho zavatra-dray dia possible lany nge Andry Rajoelina fa saingy zao raha vao hitan'le olona hoe manangasangany ity ilay Messi, ity ilay mpanavitra anay, satria apparemment ary eo no tokony ho tonga saina ny ray aman-dreny Marc Ravalomanana hoe efa mety tsy zanga mba izy fa raha zany tonga de zao mitoro am'ty de mbola ataon'le ry ohatran'le teo, tsy possible ny olona midina. Eo no mahatonga anahy miteny hoe ianareo mpanohatra, mifanarahanareo, candidat ray natao fanaraka tsara, misy convention politique mazava tsara tadidiko ary averiko aminareo zany tantara zany satria soyez grand. Soyez grand même dans la manière de philosopher, dans la manière d'agir. Les gens, ils vont vraiment croire. Autant, M. Ravalomanana, ça, c'est un langage que j'ai partagé, que je disais à Ratsiraka. Didier, l'homme que j'admire beaucoup. Monsieur le Président, tsy aleonao ve ny vahoaka miantso anao dia avy eo anao atsoina isauvean'le firenena. Manana an'izay le nostalgie tsy azonao définition zany eo ny vahoaka malagasy.
aza adinonao fa rehefa midorana ny hôtel de ville, même pas 2 ans après dia efa nahatsiarotsaro ny dadabe Tsirana anao a, ny vahoaka malagasy, fa raha tsy tonga ianao 75 dia miverina tafaverina teo amin'ny fitondrana Philbert Tsirana nantoko. Autant anao tsy milatsaka amin'ity 2000 ity fa olon-kafa latsaka ho. Dia raha tafiditra problema miantso anao ny vahoaka hoe miverena ianao. Zay cas zay tonga amin'izao fotoan'izao pour le cas de Marc Ravalomanana. Autant monsieur Ravalomanana Marc, manohan'olona ianao am'ireo nareo opposition reo, fa zavatra efa noteneniko teo zao teneniko zay ary amafisiko hoe ray Marc Ravalomanana sy tena indray nasoloniako ery Rajona Ramampianina, surtout ka tsy misavilivily Andriamatoa Roland Ratsiraka, mifanaraka tsara à traverna convention politique. Mety miteny amiko nareo hoe na crédule koa Fleury, non, atao publika mihitsy tokoko hoe ireto ny fanarahanay. Nisy ny fanarahana entre Ampierrot, Rajaonarivelo sy ny Hasina Andriamanjato. Tsisy mahalala zany ny publika. Fantatra zany, nisy zany tany amin'ny taona 2000 fa tsy tanteraka lay izy. Azo atao tsara ny mifanaraka politika ary vao maika nareo grand ho an'ny vahoaka mandrakizay raha ohatra nareo mitambatra hoe okey ara tia ny candidat-nay, atrasa miteny aminareo. Fa raha tsy lany zay candidat zay, rotota ka tsisy hery tsy azonareo eritreretina no mitranga à Madagasikara satria possible lany premier tour zay candidat zay. Zay no nanazavako anareo hoe ny zavatra mitranga tamin'iny forum copier-coller iny non événement reny, fa ny événement andrasan'ny vahoaka dia mifanaraka ny opposition hoe candidat ray ny anay, efa vita ny fanarahana miara-manotrona an'io zay de zay. Vitanareo. Fa rehefa tsy hanao an'izay nareo de aza menomenona aty amin'ny Fleury Rakotomalala raha ny amin'ny résultat tsy eritreretinareo no mitranga ao satria misy aminareo efatra amin'ny raha lany tononoko teo vulnérable ary possible rehefa tonga ny deuxième tour hanohana ny Andry Rajoelina. Zany hoe raha miparitaka nareo Andriamatoa Andry Rajoelina tsy maintsy tonga deuxième tour. De misy aminareo reo nefany hanohana ny Andry Rajoelina. Za manontany ahy hoe iza. Fa naniko zany tsy niteny amin'ny pasteur Mahiol satria za tsy miteny hoe négligeable izy, fa pasteur Mahiol là au anatin'ilay on a besoin de croire. Il lui semble que ça lui paraît possible. Et donc il va foncer seul. Fa nareo efatra amin'ny raha lany teneniko teo, ery Rajona Ramampianina, Marc Ravalomanana sy teny Randriana Soloneko, Roland Ratsiraka. Raha reo miaraka possible premier tour. Zay ny amaranako azy amin'le any amin'ny taux d'abstention ny crédulité no mitranga hoe matoa le vahoaka tsy mandeha satria fantany ianao fa angala-bato. Par contre raha mahita ny l'homme idéal izy ka eritreretiny hoe tia nahavitra azy, ny vahoaka anie tsy mieritreritra hoe hitondra fampandrosoan-drano. Tamin'ny andron'ny Ratsiraka zany ninona raisonnement entinao eo ary zay mahatonga ny hoe le peuple a toujours raison, leur colère est toujours juste. Ninona nahazavaina tamin'izany hoe nareo ve hiditra problème e? Marc Ravalomanana mpivarotra, non, zay rangahy mila any Ratsiraka miala. Ninona hazavainao Ratsiraka miala? De mpivarotra ronono ve nandeha hapetraka lay Saint-Louis? Non, zay tsy te halala an'izany zay bainina. Aminay vita vita Andry Rajoelina. Non, vita Ratsiraka Didier. Zay. Zay zavatra zay misy amin'izao fotoana izao.
fa saingy zao tsy miainga le mouvement satria le peuple ils n'ont pas encore leur star, ils n'ont pas encore leur sauveur. La colère du peuple est toujours juste. Pasteur James, ok, raisinareo zay tsara, tsy raisinareo zay tsy rarahako satria aza adino zany hoe en fait tsy mivaky loha am'le samy mandray na ny mpitondra na ny mpanohatra zay mety aminareo raiso, zay tsy mety aminareo aza raisina. Za koa tsy miteny hoe aza ny tenako narino, aloha miala tsiny tsy fa tsy velominareo ary tiako ny indépendance n'ity fandaharana ity satria tsy voasakatsakana manazava ny tokony hazavaina. Dahoary. Raha nahafa-po anareo ny fandaharana nataoko androany dia mba asivy fisaorana kely ataoko. Azafady sorato be dia be. Merci. Miaraka amin'izay andreo moa misy zay le adiniko ty farany mamarana misy le hoe ny opposition tsy maintsy miteny foana tsy maintsy ihany fa mandroso en avance. Zay le avy am'le nombrilisme sy le narcissisme ary le misy koa manko ny égoïsme ao anatina groupy. Zany hoe groupy anankiray mihitsy zany na manana ny zavatra rovana izy, manana fotom-pivelomana arovana izy sy ny karazana ao anatin'izay filôzofia rehetrarehetra zay. Ka raha ohatra ianao marivo salosana tsy mitana tsara ny tena zavatra hoe tokony tazomina ao anatin'ny zavatra iainanao dia tratran'le piège ianao kanefa nahaizanona tsanao. Zay foana le izy hoe rehefa mivoaka miteny hoe leo izy irréversible zay. Dahoary. Tena ho exploiten'ny mpanohatra ny tsy fahatongavan'ny bailleur de fonds sy ny partenaire technique tao amin'iny toerana iny. Azavaiko zay amin'ny talata fa aza matahotra anareo fa mila élément kely maromaro dia azavaiko tsara aminareo. Mandram-piona tompoko, tiako be nareo, misaotra be amin'ny fisaorana. Fanamariana
tsy ny sondage tompoko no mandainga fa ny alabato satria ny expression ny sondage tsy fanerena le olona mifidy an'le izy ary ny sondage de misokatra ho an'ny rehetrarehetra. Omeko pirofo nareo ny membre ny olona ao anatin'le fitsapana hevi-bahoaka iny ny ohatran'ny hoe abonné zany a de eo amin'ny 239 eo nefany tsika miteny zao le hoe mila miala ve ny filoha fa mahatratra 2000 mahery. On est le résultat nous donne pratiquement 85% an'ireo olona 2000 mahery reo mangataka amin'ny fialan'ny filoham-pirenena. Donc fiable l'izy. 10 000 personnes mahery no nandalovan'le izy, 20% no namaly sy ny cliqué de eritrereto am'zany zany ny conséquence. Atao par extrapolation, il y aura 100 000 personnes qui vont passer, il y aura 20 000 personnes. Tsara ny manazava fa miezaka mafy ny feky manao cliquer 2 fois fa tsy possible am'le logiciel amin'ny Facebook satria azo programmena azafady ny paramètre an'le sondage tsy possible ianao manao 2 fois. Donc aza mandany andro nareo feky fa tsy possible zany. Daholo. Au moins, leur t-shirt thermoélectrique, vous êtes certes à prix de même pas. Protégez toute la famille du froid avec la collection thermoélectrique à retrouver en boutique et sur damar.fr. Damar, le confort d'être
Si vous jouez un pro... Ty dia atolotsika amin'ny filoham-pirenena tena anisan'ny hira tena tiany ho an'izay malala azy. Mba ahafantarantsika hoe tsy animosité antsika. Mba ahafantaran'ireo olona koa hoe tsy mpanohatra na hoe dokadoka fotsiny ny eto fa ny fahasoavan'ny firenena ny zava-dehibe. Dahory. Misy okany an-tokotany any namana misy miantso eny an-dalambe namana naman'ireo tena namana solondrala tsy mba nananana Isaorana betsaka ny tato amin'ny YouTube dia natratra 80 mahery resin'ny YouTube zany manaraka Andrakoto Malala Fleury ny TVM tamin'ny forum omaly. naman'ireo tena namana naman'ireo tsy mba namanamana hitantaranao ny zava-manjo namana mampahery sy mampitraka ny ro namana naman'ireo tena namana solondrala tsy mba nananana naman'ireo tena namana naman'ireo tsy mba namanamana mitsikitsika ho anatin'ny namana ampihevinara sendra matsia namana naman'ireo tena namana solondrala tsy mba nananana naman'ireo tena namana naman'ireo tsy mba namana
Iameti qua I maspanai tuleti Matiamu de wandu talua Zaini vini na lefu marani Sana tuba kafumani derio Banzini muli zileni Aritari mi fazi mi fu Fakuta ni fati aruvani vetu Maswaki rosani teri Diamye, diako, diamye, diako. Eu tuera na maru na lewa, de mavangi vangi usuminai. Falavi tilanye la lela na visa, kula chafama kani. Tianyeti qua Tena vaso mi laviti zao Kalokalo ni mani te uti Manisa Eo andruta bello Viseu kamito bakaveri Utiko Anelo ni sai Mi fana tinunati mi siramulatan Tani chuani tani Diamye ni tiako Diamye ni tiako Carnaval ni sana tangena Vitsapana kamisisay Anati yatina nila sa nimbuna Diyan niya tanana Diyan niya ni tiyako Diyan niya ni tiyako Carnaval ni sana tangena Vitsapana kamisisaynan Anati yatina nila sa nimbuna Diyan niya tanana Asa hoe inona ny hirany tokotelo fity madio de tsy haiko fa de nangatahany akamo izy ty ndao ary Rapatrika ndao ary za koa aloha tiako vigadiny ty io ty ndao ary farany io de mifanao veloma talata indray fotoana mba tsaronao ve zao siky zao fony zaza ny lalao nalaina ny fandao tadidinao ve tany ampianarana ny W ny larana ny siasambarana vadino ny vintana tsy toana mitady fity tsy tolorana fity mady tsy miangatra marary tsisy resaka sarangana fiavina safera Diyan madama, diyan madama, diyan
azoko atao ve ity anao zao efa babonao tanteraka efa valala sy lolo samy hafa vo ianao voninkazo tsara kolokolo ka ny any aorina no tsy tatinao sao izao faro iro dibinao vitimady tsy miangatra mbarany tsisy resaka sarangana fiavina sao ero mba dia madama dia madama vitimady tsy miangatra mbarany tsisy resaka sarangana fiavina sao ero mba dia madama dia madama misy vaovao hoe manoratra amiko io hoe arinoko fa marina hoe dinihana atao anaty conseil des ministres hono zany fa andriamatoa Emmanuel Macron sainky invitena tamin'ny forum iny na hoe ny invitena mihitsy anga tamin'ny forum iny alala ça dépasse l'entendement de facile loatra angano makamoana Emmanuel Macron zao davara dia madama dia madama vitimady tsy miangatra mbarany tsisy resaka sarangana fiavina sao ero mba dia madama dia madama dia madama vitimady tsy miangatra mbarany tsisy resaka sarangana fiavina sao ero mba dia madama dia madama dia madama vitimady tsy miangatra mbarany tsisy resaka sarangana fiavina sao ero mba dia madama dia madama eny ara fa ifanao velomitsika tena isaorana be dia be nareo fa be dia be ny inona ny titran'izany iry zany fitiavana madio tokotelo
fitiavana madio dokotera. Misaotra betsaka amin'ny fisaorana sy ny fitiavanareo ny fandaharantsika ary aparitao ary zarazara ao amin'ny namana, ny akama moa zany surtout satria tsika eto tsy de manao an'zay namana zay loatra, fa aparitao amin'ny akama, zarazara ao ny hevitra, mety hevitra, manam-peona tokoa samby ho tahian'Andriamanitra daholo. Misaotra betsaka.